sambatra ny zozoro fa manan-kijorony. Ary sambatra isika satria nahazo fahasalamana sy hafaliana sy andro maina tamin'Andriamanitra ka dia tolorana fisaorana manokana aloha izy. Ny angady moa matoa lanjaina dia irarina mba hiasa. Ny harona matoa babena dia nasivana entana. Ny kitapo matoa entana dia nasivana vatsy. Ary isika matoa miona dia ifampiresaka, ifampitafa amaram-paran-dresaka. Satria ny hazo ny mpitondra entana, ny taratasy mpitondra afatra ary ny fantsona mpitondra rano, ny vava mpitondra teny, ka dia ampiasa vava iteny kely aloha androany fa tsy anongo anao tsony. Ny daty androany moa dia alarobia 20 Mei 2024 amin'ny calendrier musulman izy dia voalohan'ny volana Zilhijja izy ny anarany 1447. Misy sasany efa manao le 2 mois andrano fa tsy olana zany. Mamaramparana moa ny taom-pianarany ka dia tsy akatahaka fandrotraranao ka amingana anareo sanatrian'ny vava fa mitazona anao vetivety ka iaino resadresaka. Ny zavatra tenenina aminao eto dia tsy hiasa aminao androany ary tsy hiasa aminao rampitso aza angaba raha tsy efa misy efa anatiny. Fa ho tadidinao rampitso, ho tadidinao afaka 5 taona, ho tadidinao afaka 10 taona. Indrindra rehefa anao midofotra iny, rehefa anao nilozan'olona iny. Ka raha tsy ilenao androany izy dia tadidy hoe ataovy anaty sainao, anaty fanahinao, anaty sosom-panahinao fahafito, ary tadidy mandrapa-maty sy mandrapa-hitsanganana maty. Satria anatranatra mongo izy ty, na zaho indraindray manontany hoe inona koa moa ny ananarana anao, hoe ino moa raha mbola ilanao an'izany amin'ny vanim-potoana zao, amin'ny vanim-potoana maneran'izao tontolo zao, efa korontana sy ady lava zao. Kanefa rehefa matsiaro bolana vazaha hoe mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Aleo ny mampirehitra labozito zay manozona ny aiziny. Dia aleo zany ampirehitra labozi kely ihany mba azavazavana kely omenanao, entinao mitety amin'ny fiainana ity, indrindra anao efa maizimaizina fiainana io. Izaho miteny zany tsy raha olo marina, tsy raha olo nkendry, tsy raha olo vorofanahy, fa samy manana fahotany ary ny antena be. Ny anao mbola vao manomboka mety kely satria ny vitany tsy vitanao amin'ny lafinizy roa na tsara na ratsy. Ka ampafantarina anao foana ny lalan-kizorana. Na izany na tsy zany, misy ohabolana vazaha koa hoe prenez la sagesse sans vous soucier du récipient qui le contient. Alay foana ny fahendrena na iza toerana nametrahana anazy, zany hoe na mamolava aza zaho miteny aminao hoe aza misotro toka, alay foana le fahendrena hoe aza misotro. Satria tanatin'olo mamo ny voan'izany fahendrena zany dia alahina foana. Ka maromaro loha hevitra resahana eto raisiko voalohany fanontaniana mahazatra ary efa petrapetraka anao matetika hoe maninona sasany mahay raha, maninona sasany tsy mahay raha. Afoeziko tsotsotra ny valiny lalàna ny fahaizan'olona, ny olona mahay raha, na mpianatra na tsy mpianatra, na andakilasy na tsy andakilasy, na mianatra amin'ny boky na tsy amin'ny boky, efa nomeko anao dia ity lalàna voalohany, la bonne écoute, fienoana tsara. Ianao zany raha ohatra manohitra an'izao ka milaza hoe mieno aho, diso. Ianao zany raha ohatra milaza hoe ivelany ariny masonao fa mieno anao, diso. Zay le mauvaise écoute daholo zany. Ny olona hay regny na iza ny anarany dia olona na hay ny haino. Io na nisy nagnanatra tany na nisy nampianatra tany ny haino. Inona moa ilainao amin'ny cours particulier? Ilanao cours particulier dia zay ihany, afahanao miaino. Tsisy manakotaba dia miaino anao, dia mahay. Ka zay le voalohany lalàna hoe mahay miaino. Ianao indraindray manazava prof dia sady manoratra ony ianao no miaino. Ya mety ane zany. Journaliste mahavita an'izany raha ohatra vita entraînement ohatran'izany ianao. Fa ny tsy havitanao an'izany ato ibedesana anao ato hoe enoy aloha avy eo manoratra dia roa ny antony. Voalohany tableau io asiana soratra. Ny faharoa Andriamanitra mahay raha. Ny sofina tsy nataony aketo. Tsy napetaka anazy eto sofiny. Raha taty moa sofina dia sady manoratra anao dia mihaino foagna sofina igny eko.
Le problème manefa mbola misy 4 cm entre ny latanana sy ny sofina. De iny le teneninao hoe sady manoratra aho miaino. Mbola tsy zatra an'izany ianao fa rehefa misy miteny miaino. Hitanao mpivady mifamaly regny. Rehefa antsoina amin'ny bureau ampokontany na amin'ny polisy. Ino raha atao? Magnontany foana polisy na manam-pahefana hoe iza hiteny aloha, de hoe zao hiteny aloha. De bon mitenena anao. Vao manapaka raha matona lehilahy, oh miaino aloha. Hitanao zany la bonne écoute. Io na miaraka amin'ny lehilahy na amina viavy na an-dakilasy na amin'ny ray aman-dreny, fienona ihany ny baziny. Vao mahay mieno anao de fa ajain'olona. Ary tsy fienona vilany. Izy io na mieno aza manahirana satria entre an'le teny avoakan'le olona sy ny fandraisanao anazy, mbola maro lalana e. Raisinao araky eritreritranao, mivilana. Raisinao araky fahenonanao, misy sasany tsy heno. Raisinao ka miniarinao ny ambany, tsy tianao enoiny. Raisinao ka le metimety aminao no enoinao fa le manafitohinanao ajanona. Izy daholo ane zany. Nefa ny eno anao, fa le fienona mbola misy problème. Ka igny voalohany hoe aza meka miresaka amin'olona na ohatran'izay raha misy miresaka na misy mampianatra na indrindra anao magnontany, misy aminareny manontany rehefa zaho mamaly igny mampiresaka ndray ny akaikinao de ao anao mieno. Ahoana moa zany ianao an-dakilasy ato le teniko tsy heninao fa raha iran-jakatina any amin'ny 3 km agny regninao aty. Manaraka mihitsy ianao amin'ny hira igny. Fa maninona ary le hira? Hainao. Fa maninona le hira? Tianao satria nagnino noenoinao. Ka io le tsy problème hoe azoko raha resana fa voalohany hoe noenoiko. Ka ato an-dakilasy anareo matetika karan'izany raha vao misy mihirahira amin'ny couloir lavitra agny. Eno igny, eno tsara be mihitsy ary averina ary mijery namana de aherigny hira igny. Fa le raha teneniny tena aty 3 metra mialanao. Ahoana? Inona hony? Tsy regny. Nefa impiry ianao talo hôpitaly apota foana amina sofina. Tsy ary ny maregniny. Faharoa ponctualité, fanajana lera. Marina fa eto anao misy mipetraka lavitra ary amin'ny ray aman-dreny mety hoe mbola tsara ny sakafo hoe mbola nanatitra olona misy marary fa rehefa miasa sy manao zavatra ny ray andro teneniko zany. Le fanontaniana ane de tsotra. Inona moa antony anomezana lera raha ohatra tsy ajaina? Zay le magaga. Anao zany tsy manomboka amin'ny tsy fagnajanao lera fa nadalanao lohan'olona. Hoe zany hoe anao zany de efa tsy anaraka fifanarahana mihitsy. Fa satria vao omena lera anao de ny lera ny fanarahana reo roa, iny aza tsy voajanao. Fa hoe mekena va misy embouteillage sy ny tariny tsy re mitsetsy ihany le tiako resana na aty aza anao lavitra mipetraka nanora n'andro nihidy vavahady tsy tafiditra lera sy ny tariny. Fa indray andro anao rehefa miasa asa mety ifanomero rendez-vous mety amin'ny chambre agny aza de mba ajeo ihany leran'olona igny ilozan'olona agny anao takalon'olona afagny. Amena lera anao amin'ny roa ka mba misy tolérance le raha 2h05 2h10 fa ny anao ndraindray de amin'ny efatra vao tonga. Ny antanina anao tamin'ny firy moa niditra tamin'ny roa. Ka lera amin'ny fivoriana amin'ny raha atao aminao izy io tsisy dikany fa indray andro anareo anana patron, mety gasy, mety vazaha, mety olo manam-pahaizany na hiasa amin'ny laboratoire sy ny tariny fa i patron igny ny marka voalohany afantarany anao sérieux de anao à l'heure. Zay ihany. Izy koa nanao interview na nanao entretien ka niteny izy hoe amin'ny roa anao tongava ary matetika zareo magnontany hoe afaka ve anao amin'ny roa? De aminao moa lohabenao igny tsy mba mavesatra de manaiky foana. Ya afaka. De efa tadidio hoe amin'ny roa ny tenenao tagny. Atsika keny tamin'ny ray sy faifanjay fa teto. Rangaha ty aza mbola tonga talohako. Ary sao tsy fantanareo izy fa mpianatra tato taloha ihany fa efa nahazoazo tato koa izy nampagnanana anazy io na tonga lera. Ka zany marka point voalohany io fahalalam-pomba fanajana asa, fagnajana lera zany. I lera ngasy tenenao zany, ngasy mety nahay nandatsaka varatra taloha manao anjany hoe amin'ny roa igny pointe eo de milatsaky varatra miaraka amin'igny. Angamba de natao hoe aza mandeha agny ajaina ny lera fa ny anao an-dakilasy tsisy raha tsisy excuse. Faharoa le raha